Hotanterana ny faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo ny volana marsa ho avy izao ny fifananana idirana ho mpiasam-panjakana ambony eny amin'ny foibe toerana enina manerana ny nosy mba hiantoana ny fangararana izany fifananana izany dia miara-miasa ny avy eo anivon'ny ENAM ny birao mahaleotena misanany ady amin'ny kolikoly ary ny ministera ny asa-panjakana no tanterana ny maraina teo ny fanaovan-tsony teo amin'ny telotonta. Vonona amin'ny ady amin'ny kolikoly atao amin'ny sekoly indrindra fidirana atao amin'ny sekoly ary izay fahavononana izay tena ilaintsika ihany koa amin'ny fanatanterahana azy satria vitasomiany ihany fa ny fomba fanatanterahana azy koa dia mila fahavononana amintsika rehetra izay voakasika izany dia manao fisaorana ho an'ireo teknisianina rehetra namora vola ary dia mbola manentana azy ireo ihany koa amin'ny fanatanterahana izay zavatra voarakitry ity fifanarahana ny tanjotsika rehetra dia mba hampanarahana ny fanadina-panjakana tombony ho an'ny rehetrarehetra eto zany dia miteny ho an'ny publika rehetrarehetra hoe zany hoe mirassuré ny publika fa andeha amin'ny tombony izy ny fanadina-panjakana satria tombony manokana amin'ity taon'ity ny fananatsika inspecteur d'État izay mitondra ny ENAM efa zatra raha izy ireny amin'ny lafiny ohatr'izay donc fa mirassuré ny publika izay zavatra ray izay. Nosoritany Italia Generaly ENAM fa niavaka ny fanaovan-tsony mpiara-miasa tamin'ity indray mitoraka ity satria voangona ny fanatsarana rehetra nisy teo amin'ny fifananana efa nisy. Anatin'izany ny fandefasana ny sujet misy teknôlôjia hafa no atao amin'ny fampitana sujet fa tsy atao anatin'ny CD ohatran'ilay taloha fa io instantané zany le fandefasana sujet fampiasana ny internet dia eo koa ny fanatsarana eo amin'ny fanaraha-maso fanaovana famindrana ny note avy amin'ny copie sy fanaovana saisie ny fanaraha-maso vaovao amin'io dia tsotra amin'izay fotoana everiny fa tokony hitsirihana dia afaka mitsofoka ao ny informaticien avy amin'ny Bianco sy ny informaticien avy amin'ny FOP sy ny informaticien avy amin'ny ENAM afaka atono monjany manao fanaraha-maso sy voalaza mialoha zany hoe tampotampoka io zay niotrehitra hoe misy mampiahiahy afaka misirika ao izy satria ao no matetika atahoran'olona amin'ilay famindrana note dia ny fanavozana vaovao koa aty amin'ny fanaraha-maso ny copie zany ny copie ny avanaovanao examen io zany amin'ny fitazomana azy amin'ilay fitahirizana lakile zany maromaro kokoa ny olo manana ny lakile ary indrindrandrindra ny tena fanavozana dia ny code ny fitazomana code d'accès amin'ilay serveur sy ny rehetrarehetra mikasika an'izy io zany misy fomba fiasa vaovao. Marina fa ny fifananana dia andraisan'ireo mpianatra ho administrateur civil, agent diplomatique et consulaire, inspecteur des domaines, géomètre, topographe ary inspecteur de travail.